firy tonga aty? Tamin'ny valatsaka fefany. Fa nanina tonga maraina be? Ka matahatra an'ilay filaharana sondra hoe milahatra be ilay mifanosika dia aleo tonga aloha. Ianao sisa zany nakaty zao? Za rery zao nakaty avy ny Fianarantsoa. Dia misy dia le aty sa hoe tsy misy ny antony Tsy misy ny atondiaka. Niaingo fila zany avy ny Fianarantsoa? Maly arivo. Nanao lavalina. Dia ahoana ny programma zany amin'ity fety ity amin'izay hoe hijery an'ity fotsiny hoe dia hody indray raha jery an'ity aloha zany dia mody rehefa mitaingina an'ilay bus fotsiny dia izay ny fahafinaretana izay sy ilay toerana vaovao. Fa ahoana ny ampiakonao zany hoe ohatran'izany hoe mba ny andafy kely zany aloha mitaingina an'ilay bus elektrikako. Tokony atsahatra ny lanonana rehetrarehetra amin'izao fetim-pirenena izao kanefa ny fetim-pirenena atao avec dignité. Matso tokony ho atao izy miombokevitra aminy fa ny podium sy ny fandihizana tokony ajanona satria c'est une marque de non respect ho an'ny olona manamanjo. Tsy Antananarivo rery Madagasikara fa Madagasikara daholo Ambositra, Tamatave, Majunga sy ny toeran-kafa rehetra. Novoizitsika amin'ity fetim-pirenena ity hoe malagasy mirahina, zany hoe unité nationale. Ka raha ohatra ka mipetraka ny unité nationale dia miainga avy amin'ny zavatra faran'izay kely indrindra dia ny empathie sy ny fiarahana miombina alahelo. Tsy ny fanaterana valopy misy vola amina million na nanomezana omby sy vary ary ny etoana ny fandevenana ny olona manamanjo fa ny fiarahana miory aminy. Ka dia mahakasitrahako feno ny intervention ny mopera tamin'ny maraina teo nisy ny zara tamiko dia misaotra antsika mpiara-miasa eto amin'ny tambajotra aty manome an'izany ary hamoazana koa ireo mpitondra fivahana hafa hoe ho mpitondra tenin'ny vahoaka isika, ho mpitondra tenin'ny fahorian'ny olona tsika ireo olona tsy manana feo le sans parole na sans voix. Rehefa tsy hanao ny asany ihany ny solombavam-bahoaka zay tena tompona andraikitra dia isika koa tena solombavam-bahoaka sy ny fidiam-bahoaka fa notendren'Andriamanitra. Izay natonga nanao électrochoc ialako tsiny raha nana fotoana ny sasany fa parfois ny olona anankiray rehefa tiana ho taitra somary fialana ny tama iny izy mba taitra amin'ny torimasony fa tellement miherotra loatra tsika. Misy moa miteny mila fahendrena fa misy fotoana mila angina, mila mangina amin'inona faty ane zao hoe mbola inona koa fahendrena andrasanareo, mila fahanginana amin'inona, mila fahendrena amin'inona, ny fahendrena atao ampiasaina amin'inona, tsy amonjena in'olona. Noho zany eto tsy misy tsony mampanao politique pasteur ny titre ataovy any amin'ny poubelle mialatsiny ataovy any am-paosy farafahatsarany. Aina no resaketo donc tsy misy façon, tsy misy manière hoe mba tokony atao zao fa ianao ane pasteur tokony tsy anao fitenotra. Je suis désolé. Rehefa tsy mahatsiaro tena ny olona dia il faut utiliser les grands moyens mba hampiratra ny masony. Tokony mitory filazantsara ny asantsika fa tsy tokony hiditra zany. Filazantsara moa inona hoe filazantsara inona hoe vaovao mafaly. Mitondra vaovao mafaly anisany ao anatin'ny fitondrana ny vaovao mafaly ny filazana zavatra tsara ho an'ny olona. Tsy ny fampianarana ny evanjely ihany na ny filazantsara ihany fa ny présencenao eo anivon'ny olona ory vaovao mafaly koa zany. Noho zany aza cloisonnena aminy hoe eny ambony pilipitra le mitory teny eny amoron'arabe de mamory olona any amin'ny Coliseum 0,001%. Ny tena vrai asana pasteur de c'est être aux côtés des gens fa tsy eny ambony pilipitra. C'est rien du tout ny eny ambony pilipitra. Tena pasteur am teny eto c'est rien, tout le monde peut faire ça. Ny évangéliste afaka manao an'izany, catéchiste afaka manao an'izany, fa ny rôle du pasteur, des prêtres et de tout ce qui est avec vos tralala de titres là, c'est être aux côtés des gens qui souffrent. Ary rehefa misofra izy dia tsy manam-peo tsony dia ianao no misolo vava azy hiteny. Zay ny mpiandry tsara. Ka dia ialako tsiny za tsy hiala tsiny mihitsy amin'izay teny lazaiko fa ialako tsiny dans le sens hoe tsy afaka ny hilefitra amin'izany mihitsy aho. Misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao ve mbola tokony andany volanao fety sika
voamaika misy anyty fahorina mianjady amin'ny firenena ny fahafatesana olona maro de maro manerana ny Madagasikara ity, ny tany Amajanga, ny tany Tomasina, ny teto Antananarivo, ny any Ambositra ndraiky koa zany io de misy. So de mba tsy tokony irebika na ifety ao anatin'ny fahorin'ny afitsika ka hanao vaindrana tsy marary. Asa re fa nisy tononkalo nosoratako ty voan'io maraina io mahakasika an'izany zavatra ny alohan'ny andraisana ny antsonareo de ho vakiko aloha ty satria fa pitakafatra ataoko hoe vakiko mihitsy fa tsy hoe antsako a, vakiko mihitsy satria ty zany ohatrany hoe toratorapo vo maraina teo a de miombina alahelo ary miondrika manoloana ny famoizanaina manerana ny Madagasikara be deabe ny famoizanaina. Reo aloha fantatra fa misy ihany koa nge mety hoe any ananany mbola tsy fantatra fa reo aloha haitsika hoe ariananina ho de ariananina fa mety mbola betsaka akoatra ny fahafatesana vokatry ny mety ho fahantrana sy ny tsy fisitsakafo. Reo matiny hoe voapozina ara-tsakafo tsy fantatra hoe voapozina tamin'ny ohatrany ahoana fa de reo zany resaka voapozina ara-tsakafo zay aloha no nahafaty an'ireo fa misy ihany koa ny voapozina tsy hoe voapozina fa maty noho ny tsy fisitsakafo sy ny tsy fihinanana mihitsy. Zao zany lasa ohatrany hoe mihinana maty tsy mihinana maty, tena enjana fiainana eto Madagasikara ka tsy hanenjehana an'izany izy ity fa fampahatongavan-tsaina fotsiny ihany ity tononkalo nosoratana ity. Akoatra zay tsy fantatra ny ananinaninany de hita miariary fa miamitombo hatrany reo maty sy marary fa voapozina sakafo. De zany no ararotina famonoana afo. Isika mbola hifaly sy anapokany afo mangana tsapa fa mafaitra zao ny zavatra mitranga. Sa vai tsy maharary tsy niatrika tamin'ny tena ny vona sy ny loza mahavoa firenena. Asaiko ianao andinika sangina vetivety. De andro ve ny saina makalaza ato fety ka anapitonina sy ilamina ny anaty raha toka misy ny havana misaona mana maty. Netsika ny aitraitra no andaniana volondrisy. To fanesona ihany raha ny fahoriana misy. Napatsandray mahandro, tsy ananatsika kory, kanefa hoditsaina mba hanaiky fialamboly. Ny anio ho vita angamba fa ny apitso manahoana. Anaiky fotsiny ihany de tsy maintsy angina foana. Mifoazana tsy hetsika fa tonga ilay fotoana. Tononkalo nosoratana voamaraina izy iny tamin'ny 17 ny volana Jona ty. Torapo ia satria mety ho antso an-tany hay, mety ho teny an-tany hevitra fa fampahatongavan-tsaina ny fiarahamonina amin'izao zavatra misy zao. Anao fety anaty fahoriana isika. Fahoriam-bahoaka maro lafy amin'ny tsy fisina fa amin'ny famozanaina ihany koa izay rahantsika malala ny olana misy eto amin'ny firenena. Ndahoary aloha raisina ny antso ny antso avy aminareo ampidirina amin'izay ny antso avy aminareo fa omentsehatra ireo tsy hoe rehefa ohatra ka ity ny fandehoana ny fandehan'ny farany ataoko eto amin'ny Cool FM de midika zany hoe anarery ny fitenenana. Omena anareo zao ny fitenenana, omena anareo ny fanehoan-kevitra, ny fahitanareo an'izany hoe fahaleovan-tena zany. Ho resahanao amin'ny tapany faharoa tsy nareo avy eo ny fandrianam-pirenena fa aloha fahaleovan-tena no resahantsika. Manahoana ny fahitanareo an'izany fahaleovan-tena zany? Ny fahavitan-tena eto Madagasikara. Sady miandry ny ankoay ihany moa tsika fa ankoay efa ho avy izy efa ao akaiky ao a. Fa aloha raisina ny antsonareo ny aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra. Aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra. Na ny aotra telo roa ray roa valo ray sivy. Izay ny laharana ahafahanareo miditra mivantana. Aotra telo roa ray roa valo ray sivy. Ndao raitsika ary ando ny antso voalohany. Miaraba anao? Allô? Salama tompoko? Miaraba sia. Salama e. Mba manana fanehoan-kevitra kely hoe zay. Iza le anio? Be ihany. Iza le anio hevitra? Nanterabe. Nanterabe. Ndao nanterabe a? Avesa moa nanterabe? Avy aty Ambohidrarahaba. Ndahoary? Mba tiako tenenina kely fotsiny zany hoe tsy mahaleo tena.
tsy maleo tena alohantsika raha ny hevitro satria tsy tena voafehy loatra le hoe fahaleovantena dia mba ohatrany hoe tsetsatsesa-tsiaritra kely koa ny anaty le resaka afomanga rapitso le hoe eny amin'ny lakany rariva dia ohatrany gaga ihany le tomobila mateny Ambohimalaza ve zany rety hitaterana an'le olona andeha hoeny satria ohatra na hainao hoe misy bus hitatitra ny vahoaka izay andeha hoeny bus électrique dia izay zany mba ohatrany eritreritro kely hoe mandeha ry Ambohimalaza ary izy matiko mainka andeha ho any amin'ny tsy mahay makany ve mba izay fotsiny zany fanehoan-kevitro dia mirary soa antsika rehetra izay mihaino dia ho anareo izay miasa ao amin'ny kolo sotra ny nanterabe mirary soa e isorana i nanterabe avy eny Ambotra Raba moa zany izy miteny ahoana marina ny fandehany io zao raha tsika ny tsy manaraka ary dia ahoana ny fandehany salama tompoko efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany efa tafiditra ianao ry aotra telo efatra roapolo tsy miteny izy aloha raha sika ny mantsy manaraka ary miaraba tompoko lasa koa izy aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra na ny aotra telo roa ray roa valo 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 ray sivy izay ny laharana ahafahanareo miditra efa tena betsaka ato ny ana fa tsy tafiditra amin'ny be dia be satria misy an'ilay namatsikatra tsy niteny misy dia mety any ambadika any tako na ny fantsoserasera miaraba anao dia ahoana ny fandehany afaka miteny ianao tompoko allo efa tafiditra ianao efa tafiditra ianao ry aotra telo efatra aotra roa telo valo valo fofoka vitsivitsy ho namana marotsonina zay rehefa tafiditra dia aza mihaino onjam-peo andraidraiky mantsy avy any amin'ny faritra no any dia miandry kely an'ilay tamberim-peo izy aza mihaino onjam-peo nareo fa tonga dia maneho hevitra avy hatrany miaraba tompoko manahona tompoko salama tompoko dia ahoana ny fandehany iza io dia avy aiza ndraka Tetsoliara ndao nzaka zao zany mampametsa-panontaniana anako le afo mangabe ao aminareo androany io fitaterana misy avy aria Alarobia moa izy iny tsara sotra eo tsara sotra ale vita ihany fa le retour ve mitovy amin'le fitaterana amin'ny voalohany iny ihany le retour sa mandeha tongotra le miverina misy fitaterana hono ny miverina fa tsy fantatro tsy haiko tsy fantatra am'izay fa ohatry ny mbola mitohitra fitaterana miverina manko izy azoazo atao ihany fa imagine hoe andeha tongotra avy any Ivato nataontsika hoe Atanjombato ny destination dina na hoe Alatsora misy ihany izy fa dia efa makahiranareo Antananarivo ao moa zany fa zahay aty moa zany fanaraka akaiky ny mombamomba ny ao amin'ny tanàna ao zay dia efa bonne journée tony mirary sonjaka misaotra nzaka io moa zany le hoe rariva manahoana ny fitaterana raha ny filazana avy amin'ny mpikarakara zany hoe mpitantana zany dia ohatrany hoe efa milamina hono fa tsy haiko fa samy manana milamina ny ihany moa io fa ohatran'le Madagasikara ohatran'ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandrofy ihany lasa indray le namatsika raitsika ary ny antsy manaraka salama tompoko salama vonankely le radio azafady iza dia avy aiza Laurent avy ety Ambatomaro avy aiza hoe Laurent Laurent avy ety Ambatomaro Ambatomaro ndao Laurent maino an'le hoe ianao tsy hijanona ka dia hoe vazavao amika hatramin'ny voalohany mbola misy ve ty fandarana ity fa ianao ve affecté sa ohatrohatra zay ny tiako fantatra misy ny fandarana ka misy foana ihany ny fandarana fa zany tsy manao an'le fandarana tsony fotsiny tsy malahelo fa misy foana fandarana dia manaraka an'izay zany hoe
raha ny fahaleovatena aloha dia tsy misy eto amintsika raha ny fahaleovatena. Ary za raha misy ny torohevitra ataoko zany a ho an'izay ho any Briand ary eo tsy mandeha satria fantatra fa sesy boleta fotsiny no atao any. Inona moa no zavatra vita amin'izay zavatra ny filoham-pirenena za frantsay dia efa maro fa taloha mantsy nisy président ohatran'izany a teto amintsika alohan'ny akanjona zany ny ministra sy ny karazany dia hoe tonina ny akanjon'ny patron fa raha vao mitovy amin'ny akanjon'ny patron a dia vita voaroaka tena voavizaviza mihitsy. Raha vao mitovy raha vao mitovy ny ohatra hoe kravato rato manao kravato ohatriny ohatran'izany toniny patron. Raha ny dia hiteny ihany hoe raha mamanana ny heviny izy hoe zay dia fangatahana mihitsy ny anay hoe fangatahana intégrale tena nosonay io. Raha patron antitsy zany a dia ohatrohatran'izay le izy fa dia misaotra betsaka sia. Makasitraka Laurent. Andriamanitra ary sika rehetra zay moa manahirana anatin'le izy toko hoe ahoana tokoa moa zany mikasika an'io ny fanentanana aloha ny voaka malagasy zay ny azoko atao angambany ho any zay andeha hoe nitaingina an'ilay bus électrique dia ajao ny fananana iombonana satria atsika reny iombonana reny fa tsy hoe an'izay mpitantana eo akory na amin'ny président akory fa atsika iombonana reny ka ajana foana ihany entina ny salama Cool FM. salama tompoko iza dia avy aiza Era avy teo Ambohimanamboly. andao ery Safady raha mba hiteny kely a. Mba mety angina amin'izay kosa angamba zao vava-panoatra fa efa manomboka tanteraka daholo zao teny filoham-pirenena. Satria tonga eo bis le tian'ny mpanoatra foana iza le bis. Andeha ny teleférika. Efa andeha koa ny train urbaine. Dia mbola miasa ve le filoha amin'izany sa mbola misy kianina ihany. Mba miasa le mbola ve hery ratsiratsy fandraisa mbola ao hery fa tsiko mbola ao ve hery avy any Ambohimanambola mbola ao izy aloha fa dia tsy haiko afaka miverina miantso kely hery raha ohatra ka mety fa ohatrany ratsiratsy ny fifandraisana zay tokoa hoe io zany zao fa tonga ny bus tonga ny any fa fanontanianao antsika koa dia zay asa tokony ho ataony hoe zany tsy tokony ataony fa raha asa tokony ataony mantsy le izy dia tsy tokony hakagatsika ary le resaka hoe mpanohatra sy tsy mpanohatra aloha tsy voizina be mpanohatra ny any very andro miresaka an'izany etsika dia ahoana ny fandehana dia ahoana ny fandehana verina kely rangahy njaka ndao jaka toiza kely le teny lera namana teo tapaka iny dia avy any Ambohimanambola any hery ndao ary io zany raha lahery avelao hiteny ny mpanohatra ny asany dia hanohatra na manao ny fitondrana na tsy manao ny fitondrana ny asany dia mpanohatra dia aza tenenina hoe mbola hiteny ve ny mpanohatra tsy maintsy hiteny satria efa zay ny asany dia ahoana moa zany tsy hitenenany fa rehefa manao izy ampalodisena rehefa misy kely tsy mety mivomahy miteny ny mpanohatra ary manome carbonate ny mpanohatra dia tsy mety ataony mpitondra fa avy aleo hiteny dia mahazaka demokrasia zay fotsiny soranjaka zay moa zany rehefa manohatra koa tsy manohatra botolo fa manohatra dia miteny zavatra mety hoe tsy mifanarakaraka ny tokony ho izy rehefa zavatra tsy mifanaraka dia tenenina ko zavatra mety moa iny efa mety araba soa araba tsara miaraba tompoko miaraba Dilon tenena mafimafy kely aloha raha mety mikasika le fahaleovatena ho ahy mampitangam-bolony sola le izy satria dia izao ny filoham-pirenenantsika zao efa naka le 20 centimetatra izy nefany izy ny tsy maintsy hoadzain'ireo folo alin-dahy eo ikazay ihany zany tena manahoana ary zany tena mahaleo tena marina ve tsika malagasy zany hoe itsika zany zao raha zava misy eto dia mbola frantsay no mibaiko ny folo alin-dahy malagasy zao ny tatao azy dia tsy maintsy teny raha ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny repoblika Madagasikara zao mbo misy mbo midiny tenantenana ny saina mbo farafaratsiny raha namiory amin'ireo havana be marika ny fisaonana tsinona zay sakafo dia gaza ihany tena ohatrany tsy nanisy resaka mihitsy le filoha le atao amin'ny eto zany dia mba hanentina amin'ny malagasy rehetra hoe raha mba azo atao ho atsika zay malala
dia ndao mbo ahidy ny nateraterana ny saina mbo marika sy firaikany hoe tena mbo mitsoana maro ny mety fa tena maro dia maro ny lavo manaraka izany dia akatrana aloha izany sy amin'ny vita hoe telo taona izay fa mahafinaritra tena mahafinaritra ny fandarana nataonao a dia toraka voninkazo mahafinaritra be raha ho anay mpanaraka fa mahafinaritra ny fandarana sia misaotra ny Odilon moa sady mpanaraka dia hoana fandehana mpanaraka kolona manaraka amin'izay rehetrarehetra atao fa dia mankasitraka ndao ary raisina ny antso manaraka dia hoana fandehana efa tafiditra ianao lasa izy ny mahakasika an'le hoe mangina ny mpanohatra mangina ny mbola anakoa tenenina ve tsy any amin'ilay fampiantsy tahaka an'izay hoa le ataontsika fa raha miteny ny mpanohatra miteny izay manakoa tenenina makasy ny zavatra tsy mandeha dia raisina mpitiavana reny mba hiafahana mana tsara sy manarina ny zavatra tsy mety hoana koe raisina ny antso manaraka dia hoana fandehana dia hoana fandehana iaraha-baniravo za ihany an'le olona miteny anay teo hoe zay tsy mpanohatra fa miteny marina dia zavatra ataonareo ve efa mandeha ve ilay teleférika tokony tsy tetsiny eo izy nareo dia voamoary koa moa tonga teto Antananarivo ilay bisy elektronika dia tena hitondra soa an'ilay vahoaka malagasy tsy mihinan-kanina ve izany zavatra izany izay ho tsy manohatra bitolo fa miteny zava-misy ohatra ve zao hoe manao akanjo tsara ilay olona fa tsy mihinan-kanina dia mety afaka miaina ve ilay olona makasitraka aloha sita amin'ilay tononkalo teo fa tena tsara be manaraka an'izany ohatranay zao andeha hamonjy mariazy amin'ny sabotsy fa tena hisafidy mihitsy hoe tsy hihinan-kanina fa manatrika ary am-piangonana dia tsodraniny atao dia ody satria matahotra tsisy hoe zavatra hoe raha hoe menaka na zavatra tokony efa mba mandeha be nge hoe asorona daholo le menaka tokony hafaty an'ilay olona dia zay ve miteny marina dia hoe mbola hita ho tenenina ihany ve tena mahita tenenina tokoa satria ohatra ny aitsaitany ianareo fa tsy fitsinjovana ilay vahoaka malagasy anay manokana aloha dia izay mahatsapa mihitsy hoe izay tsy nahazo fahaleovantena izany aloha amin'izao fa tena lataka katereny zahay nona ilay vahoaka madinika izay fa dia makasitraka sy mbola hiverina fiora makasitraka ny ravo avy ny isoraka zay nitondra an'izay faneho-kevitra zay misokatra foana ny antso rehefa avy eo tena nareo vao mahamena sehatra tonga dia tsy malaiky mihitsy koa fa miditra ndao ary allo miaraba tompoko madame Saondra Tiandramanalo miaraba madame Saondra ndao ary ataovy ambanimbany le radio madame Saondra anisako le teny madame Rafotro ihany le manohatra lazaina manohatra foana dia miteny ny zava-misy izay ohatra ve zany izao le teleférika tondra makaizany teleférika izany hoe zavatra tsy mahasoa an'ilay vahoaka amin'izao hoe le bus électrique ny jirama ty efa mampikaikaiky amin'ny délestage dia mbola hoe chargena pendant 2 heures dia isaky ny 2 heures zany chargena le tomobile dia ny hoan'ny vahoaka rehefa tsy ampy zany re dia mahasoa ny bus nga tsy ampy eto Antananarivo no asiana an'ireny fa haingitraingitra fotsiny zay dia izay ny anaratsinareo hoe le mpanohatra miteniteny foana manohanohana tolo fotsiny manohatra manko fa tokony raisina amin'ny tena tokony izy ny zavatra rehetra misaoran'Andriamanitra misy olona miteny ny zavatra tsy mety ataonao ianao io raha misy koko amindamosinao tsy misy raha tsisy miteny ianao dia eny ny tsikokonao eny foana lasa sarintaniny Afrika ohatra izy fiteniny olona fa matoa ny olona miteny hoe misy tsikoko andamosinao tsy tamin'ny masonao zany tsy takatry ny sainao zany dia eno le olona miteny zay zany didy mpanohatra fa tsy aentina fotsiny hoe manohatra foana zao fitondra zao misy tsy mety ny zavatra ataony hita mibaribara zavatra ataony izy nge malaly fa ny tipy ny ampijaly antsika malagasy mihitsy ny tena fa finaretana ho azy zany zay ohatra ny sakaty voalavo dia ny amono an'le voalavo nefa tiny zay ty fitondrana misaotra ny madame Saondra ny faneho-kevitra eto miresakasika fahaleovantena zay le tena resaka eto raha ohatra ka misy an'ilay zavatra mitranga eto firenena bus teleférika zay mahazaka mitaingena dia zay ajao foana fa fananiombonana reny fa tsy hoe anao koa avy amin'ny mpanohatra dia andeha hanimba an'ilay zavatra anao ianao anisan'ny tompony
so de misy ndray teny hoe ka zareo ny tiana afatrany reo ombonana foana reny de hoana ny fandehan iza de avy aiza iza hoe ndao rato arabe toko te mpanomboana aloha ny fisaorana lehibe raha nga tamin'ny atoka didy mihitsy izy ianao teo amin'ny fampitahana sy amin'ny karikevitra sy amin'ny andraikitra lehibe ny raisy natao anatin'ity fandarana ity piony ihany matetika pahazo ao tafivitra faharoa raisiko le teny le namana teo avy any Tanjombato mampatsiahanao raha laha fa nyteny io président république talohan'ny fanokafan'ny na nandritry ny fanokafan'ny fampielezan-keviny tamin'izany fotoana misy fanjakana zay eto de ny tany sainy tao zavatra maromaro isan'izany ny jirama isan'izany ny anikohanina isan'izany ny kolokolo isan-karazany efa mivavy izany le zavatra eo fa ianao le isan'ny olona mialatsiny mora fitahana amina zavatra tsotra telefirika izay misahana andeha ataoko hoe miala very akoronairia nosy mandalo anakoron-drano tonga any Ambato be tsy mandalo any amin'le toerana honenanao akory mahavanona anao ve zany ny bus électrique bus roapolo mahery avita inona siainanao zany sanatria mandatsa eto fa kosa mba mahatonga sainy de vohibele hevitsia hoe andao aloha tsy faneny tsy mpanohitra sy ny mpanohana fa kosa manana diditra eto iteny manana diditra eto ilaza ny marary anay farany makasina tao hoe fahaleovatena nde ataoko hoe raha mahita baribary ohatrany vakiakandana ohatrany tongobakivaky sady marary mamianatra tsika malagasy ohatra fotsiny ny tenenany antoko politika any andafy any la Frantsa any miezaky miantso an'ny parlementaire européenne hoe arovony tsy andehana pireneny frantsay any amin'ireo nosy miparika any Madagasikara zany ane toko groupe mialatsiny fa raha mbola misy teny hafa mety tapaka satria tapitra raha toy ihany koa ny rominitra ho avy eo moa ny fanokevitry ihany koa de fa miaino anareo miaino efa niaino izy teo de mbola miaino koa ihany koa izy hatramin'izao fa ho avy ny fotoana misy fotoana natao ankinina de misy fotoana natao itenenana fa omena azy ny apahany faharoa rehefa avy eo hitondrany ny fomba fijery mahakasika ny fahaleovatena sy ny fiandrianam-pirenena indrindrindrindra ny mifamatotra sy ny mifandray amin'ny kolotsaina mahamalagasy indrindrindrindra raha isika aloha ny antso faraparany ary de hoana ny fandeha salama tompoko Tony avy tolera ihany do Tony Cool TV moa zafady Cool FM fa tsy Cool TV ay Cool FM merhaba nareo aloha namana rabardaona hoe salama Tony avy tolera ihany le miantso ka tonga de eto fa nokevitry Tony aza mihaino radio ianao atray lasa ndray izy samba te hiteny fotsiny kosa angamba izy Tony avy tia toliara avao ndao koa resika ny antso manaraka ary aloha mandrapatonga ny amin'ny 12 ora aloha de raisina ny antsonareo rehefa avy eo de arakaraka ny zava-mitranga sy ny zava-misy eo no andraisana ny antso fa omenany ihany koa ny sehatra tsy nareo avy eo no mba hiteny ny fahitany ny fahatsapany ny zavatra misy eto amin'ny firenena manonona zay hoe fiandrianam-pirenena fahaleovantena satria zany indrindra ny zava-misy amin'izao fotoana zao samy ohatry ny takotakona anatin'ny asa midika hoe fety ve zany ny fahaleovantena midika hoe fety ve ny fiandrianam-pirenena zany fahafahana izany tena afaka ve tena mahaleo tena mahavita tena mahavelo tena ve ny vahoaka malagasy sy ny Madagasikara zay resantsika fa mahaleo tena zany no resahana eo rehefa avy eo fomba fijery ia samana fomba fijery misy ny tena mety tena milay kosa ranga efa izy tena efa milay misy ny mety sy arak'izay koa de hoana ny fandeha raha davitra avy aty toliara ty dovoko iza hoe voalohany indrindra makasitraka anareo zay nanazava ny sainy vahoaka anatin'izay telo tao zay ty namana foana tsika na dia tsy ao anatin'ny fandaharana raha nareo fa dia za ihany mitseo fa ny hafa mbola manohy io foana le dafa mbola manohy foana fa nareo ana ohatran'izay fa isaorana nareo zay vita ny fahaleovatena aloha sisy fahaleovatena zany raha eto Madagasikara satria tsika mbola miankin-doha amin'ireo frantsay na avy any ivelan'ireo ka raha hoe hiresaky fahaleovantena zany de tsy misy eto Madagasikara na ny kapa na ny fanjaitra aza afarina nan-dafy aby aia tsy fahaleovantena manahaka an'izao tsisy zavatra mba vitatsika neto Madagasikara io aza hitatsika bisy enany koa bisy 300 hafary koa baka an-dafy agny tsy misy hoe mba fahafahatsika haleo tena mba hanamboatra tomobily na hanamboatra na atao hoe fanjaitra aza tsy misy zay ka tsy hitako hoe mahaleo tena
amin'iny moa tsika Madagasikara tsisy mahaleo tena zany eto fa vao maika atsika zanahin'ireo frantsay ireo tena faratampony tsika am'izao satria zay ilay mahatonga fahantrana mafy am'izao fotoana zao ka dia mampahery ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo ao am-bositra zay nihina sakafo misy poizina angambany fahazahoako azy dia miara amin'ny onona amin'ireo maty ary izay salama mba hahazo fahasalamana zay mbola ao anatin'ny hôpitaly dia mirary soa tompo fa zahay titoliara zao fa matahotahotra koa satria fa ambositra fa makaty antsimo koa izao kisaka menatsimo ve matahotsy be koa zahay ty zao hoe anao kory koa titoliara ty sasala am'izay dia mivavako moa zay mba tsy ho tonga ty le izy dia tain'Andriamanitra to sotra iza moa ianao reny antsy teo iza radabitra va titoliara radabitra ok radabitra misaotra nradabitra moa zany amin'ny fidirana sy ny finasa hafahafa le anarana fa tsy haiko inona ny hevitra zany radabitra zany ndreako izaho anaraka faingo vetivety aloha dia horaisina ihany ny antsonareo reo avy eo fa aloha mba misaotra zany kely vetivety dia iankoay indray no menasihatra eto satria nefa vitako ny anjarako teo hoe ohatrany ahoana ny fahitako hevitro manokana za Siratorjanahary netiko tamin'ny tapany voalohany teo ireny enotsika indray ny hevitry iankoay rehefa avy eo dia za moa sady mamitsaitsaingotsaingo eo manontanytany eo raha misy ny tsy azo sy ny tsy mazava